Guarda, ma funziona, ma funziona. Yala sinda na piadenareo andremaposira makoboka izy. Zay moa antony hoe isina négociation nareo parlementaire raha dia parlement tsika zany. Rehefa nitondro zay telo là avy niantso ny DG-nay departement ministre dia tahaka zao zany ny zaka fanapahan-kevitra avy aty amin'ny ministère zay levianay na tiana mitsikina loatra ny vovoan'ny 13 mai dia andeha araky ny tokony misy foana ny fanambarana samihafa mitory fanohanana ny amin'ny 13 mai dia ho balasena miaraka amin'ny ny fanambarana dia amin'ny fanohana ny fitondrana ny miara-manonja dia tsy nivoanay le izy fa nivoa amin'ny gouvernemanta hoe département ministre dia anjarany zany manapa-kevitra zay zany l'édition spéciale aloha dia aona moa édition spéciale inona moa le hoe édition spéciale édition spéciale nagnatanay zany monsieur le DG dia hoe Jean Loup ray zay ny faharoa misy reportage ny 13 mai atao édition spéciale isanandro dia hoe édition spéciale mantsy ny vofoana kely monko le vaovao ary le député mandeha isanandro l'édition spéciale l'édition spéciale zany le ay ankoatran'le miara-manonja moa zany le sakany tindray zany amin'ny matsoarana de proposition andao anao débat contradictoire manoka amin'ny herinandro ambony tsy manino ianareo 73 député sur zareo 79 75 ay 75 fanagana voatra makaroa avy a dia mitady isanandro oui normal nge zareo tsy tonga zareo dia anay re oui hitanao aty zavatra mbola vonenana tamin'ity grève ty misy zany tamin'izao zavatra tolona atao zao injaka sery ngambo ivavolomelona fa rehefa nangataka zany ny tare amin'ny 13 mai hoe asiro makaty ny TVM Seranam dia tonga marina zareo raha nisy angamba ny député nyteny voalohany tamin'ny TVM Seranam dia zay sy député tsoa avy ao manangina io dia niteny tamin'izay njaka sery zao hoe alefanay ty andro any arifa ny zavatra nampalahelo dia zao ny anahany nandeha ampahany satria ny teny voalohany dia hoe misaotra ny TVM Seranam fa ho tonga aty zareo ary angataka ny fandefasana an'io fa rehefa nandeha amin'izay rehefa angatana an'le tolona hoe ina moa nataovana an'le tolona tsisy nalefa tsony le izy ary tsy nandeha tsony ny manandrina zany tsy nandeha tsony mihitsy izy rehetra ka eto anao ansaka sery afaka miteny venao hoe nahazo pression venao tsy nandefa lisa ina ny antony tsy nandefa le vaovao fanampin'izay monsieur le DG fanampin'izay anao ihany koa inoko maromarina fa misahana ny amin'ny faritany sy ny faritra rehetra fa zahay zao io privé d'antenne any amin'ny faritra zay amin'ny faritany alonao valinjaka sery zaloha zay raha mety mangatina io izy io ao zay fa ilainy
za tsy chef ératiqué direct ny directeur régionaux fa za zany côté rédactionnel ihany zany no endeketako nenapako fa iaro zareo a manomboka androany côté rédactionnel zany hoe ataoviny reportage mahakasika ny tolony député telo amby fitopolo any am'izay faritra misy anareo tsirairay sy alefaso atrika totrany vaovao isanandro zany surtout eo fangatana io zany zavatra anankiray monsieur le DG mahakasika an'le ainole miara-manonja izy io a dia maharitra eo amin'ny adiny enina na mihoatra an'izay isanandro rehefa tsy ho akasana rehefa tsy ho ekenareo zany ilay fangatana adiny enina dia mba mangataka izay ho adiny roa monja no idirany miara-manonja akoatran'le édition spéciale zany zay ataonay fa zao ary monsieur le DG zay fangatahana mahakasiky radio miara-manonja zay raha oviana zay maheno valiny zany efa voaran'andre masoministre le etaeta zao zany monsieur le DG zahay eto zany efa tsy resaka monsieur le ministre anao ny natoninay anao ny atokisanay fantatray fa mahatapaka ato anao zany directeur général ministre zany resaka politique fa technique anao fantatra zany directeur général zany monsieur le DG ka zahay zany mangataka anao hanapa-kevitra tsisy atao hoe anivony zao io a na anivony zao satria fantatray koa ny pression mahazo anao raha misy pression mahazo anao teneno zahay fa zahay iaro anao miaraka amin'ny vahoaka misaotra anareo Anisa mon ami tsy maintsy zay ny hoe irenay ao anatiny fa nareo mako mahasatra amizao ty zavatra ohatra hoe avy eo mandeha ny tsy afaka itsika anao hoe miatiry reto zao zany nare manomboka hiasa le député anao RTVM isaky izay Estou contente, eu faço.